Ny autorisation ny vidy volamena manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Falifaly sambasambatra ato anatin'ny logité miaraka amin'ny Manteau Plus. Manteau Plus misy amin'ny tsirony maro azo isafidianana. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatompoko tonga zao tanatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ialana tsiny kely ny fahatarana noho ny fanatsarana izay tsy maintsy natao hiditra ao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao isika amin'ity takariva ity ary ny tenako sy Rindra Tahiry no iaraka n'olitra izany aminao. Miarabanao indray Rindra Tahiry. Miarabanao tsy ny fijery takariva dia manasa mijery ny logité hatramin'ny farany. Vaovao politika, ny fiainam-pirenena, ny sehatry ny toe-karena, ny trangam-piarahamonina izay no anisany hojerevantsika ao anatin'ny tapany voalohany ny actu sy ny laune izany. Pepperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Mbola eo ampiandrasana ny sary mikasika ny dia ny filoham-pirenena tany maro antsetra isika hafantatra nefa fa nisy ny fitokanana ny lalana iray ao an-tampon-tanàna, lalana izay mirefy 4,4 kilometatra izay mandravaka ny tampon-tanàna ny maro antsetra. Nisy ihany koa ny fanolorana ny CEG vaovao ao amina commune ambanivohitra iray ao amin'ny district ny maro antsetra dia ny commune ny Soanirana izany CEG izay amaly ny etaetan'ny ireo mpianatra ao satria tsy voatery ny hiakatra any maro antsetra intsony izy ireo rehefa hianatra. Eo ihany koa ny fanolorana indray ny Brown ny Cisco ao maro antsetra izany farim-piadidian'ny fanabeazana izany ao maro antsetra dia ahitana efitra miisa 10 ary efitra fivoriana lehibe iray ihany koa. Tataka izay ny akony dian'ny filoham-pirenena misy ny sary izay handravahantsika izany raha vonina raha tsy kosa dia hoarantsika eto ihany ny akony izay dia izay amin'ny alalan'ny sary mihetsika rehefa vonina fa hijery ny lafy vaovao hafa isika. Ezaka nanatsara ny fampianarana ihany koa ny filoham-pirenena irazana mpianatra tany Itasy anisan'izany tany université Itasy feondalam-panamboarana ihany koa ny lalana matoy any Soavinandriana amin'ny mahavelona ireo izay santionany tamin'ireo asa nataon'ny filoha Erajanarimampiana fanadiadina izay nataon'ny Pierre Sizo Randrian Salama. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ireo tanora ambeten'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izany. Antony lehibe nanavoazan'ny fitondram-panjakana ny Université du Tasy. Hatramin'ny taona 2012 ny orenany 590 ireo mpianatra nivoaka teto ary tsy mbola nasy mpanavoazana izany raha tsy tamin'ity fitondram-panjakana ity. Ahitana lalam-piofanana 7 ato amin'ny université ka isan'izany ny serasera, ny fanodinana angovo azavoazina, ny siansa, ny fizahantany sy maro hafa. Tonga mandrato fianarana eto ireo avy amin'ny faritra manodidina toa ny Vakinakaratra, Analamanga. Ankoatr'izay, efa andalam-panavoazana ihany koa ny kianja maitso, hoajariana sy asiana terrain mix izany. Fanampin'izay dia avoazana ihany koa ny toeram-pidiovanato. Misaotra amin'ny présiden'ny république zany nazahoana an'ity terrain ity Hery Rajaonarimampianina satria zany anisan'ny tena nahavaolana be da be teto amin'ny tampon-tanàna Soavinandriana ity satria teo natao ny gym BPC, ny gym BAC dia misaotra betsaka anazy zany. Tongava amin'ny ambony indrindra ho tanteraka ane ny fandirianao satria anao fa nanambara fa mbola te hitondra ary anoy
ny dianao a anoy a ny fanasoavanao amin'ity firenena malagasy ity a. Efa eo andalam-panamboarana ihany koa ny lalana mirefy 1.3 kilometatra izay miala eo Soavinandriana ka hatrany Mahavelona. Tetikasan'ny fitondram-panjakana entina analana fahasahiranana ireo mpampiasa lalana ary anatsarana ny fisandratana 340. Ny lalana zao a efa ratsy izy taloha sady vovoka dia zao izy efa manomboka manavao sady mety tsara satria ny aty zao a dia efa vita pavé. Mety aloha le izy zao satria mba mahafinaritra efa mba vita ihany le lalana satria taloha ity mikorotana be. Tsy diso anjara ihany koa ireo ben'ny tanàna 12 eto amin'ny faritra Itasy, izy ireo izay nahazo moto entina natanterahana ny asany. Entona dia fisaorana entina atolotra ny fitondram-panjakana fa tena fantany tokoa zany hoe filany ben'ny tanàna zany moto zany amin'ny asa mandraraha. Makasitraka satria any aminay dia toerana tena enclavé ary isorana mihitsy izy na mean'io ampiasainay ben'ny tanàna mba hitetezana ny vahoaka satria mafy tokoa ny lalana ihany no fahalavirana misy mandeha ny 25 km ny tena mandeha mitsidika zany farany sisiny commune hiampidina izany. Manoloana zay dia makasitraka tanteraka ny président république mivady sy ny mpiara-miasa rehetra amin'ny gouvernementa izay mijery ny mera namezana anay commune vaovao aloha dia tsy fatra name commune vaovao izy fa name fotodrafitrasa mihitsy satria tao anatin'ny roa taona zao a dia nahazo navitan'ireo fotodrafitrasa anankiroa ireo tamin'ny communication sy ny bureau commune. Dia zao a natsangana vato fototra indray amin'ny CSB dia efa misy tranotsenao a eo andala mpanamboarana koa. Mbola maro moa ireo fotodrafitrasa vita ny filoha tao anatin'izay fotoana izay saingy tsy ampy intsony raha araka ny fanambarany ny fotoana hitokanana ireo fotodrafitrasa ireo. Araka izany dia hoarantsika ny sombin'ny sary mandrafitra ny dian'ny filoham-pirenena tany Maroantsetra satria dia io maraina io no nigadona tany an-toerana ny tenany niaraka tamin'ny délégation izay notariana tsy nasakana ny vahoakany Maroantsetra ny ora mikija fa vory lanina ny tsenina sy nanotrina ny filoha izy ireo androany natolotra azy ireo ny CEG tao Sonerana ilay commune ambanivohitra izay noresantsika teo ny biraoan'ny Sisco ihany koa ary ny lalana vaovao izay mamakivaky ny tanàna lalana izay mirefy eo amin'ny 4.4 kilometatra eo izany tazantsika izany ny biraon'ny Sisco vaovao izay mahitana efitrano miisa 10 sy trano fivoriana lehibe miisa ray ihany moa zany. Ao raha zay ihany koa dia mafantatra fa misy andrin-jiro hazavana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny lalana 4.4 kilometatra izay natolotra filoha androany maraina sombony amin'ny sary avokoa izany ao rahantsika ny vaovao feno dia feno rahampitso. Fa nametiny ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'ny tsy namelana azy ireo ameno antota taratasy ireo kandida 10 voailika tao anatin'izay manoloan'izany dia nitondra ny taratasy fitoriana teny an-toerana izy ireo tamin'ity androany ity ary nilaza ihany koa ny anton'izany Rina Andriamalala Stefan Rakotomalala. Tsy nanaiky ny fanapa-kevitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana amin'ny naniliana azy ireo ny kandida 10 tamin'ireo 470 nambaran'izy ireo fa tokony naka-hevitra avy amin'izy ireo ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana satria olona mambahoaka ihany koa izy ireo matona nanapa-kevitry ny mpifanina ho kandida ho filoham-pirenena. Tokony ny notifieny ACC aloha satria nanana tamin'ny 21 ka hatramin'ny 26 zany ny candidat fa tsy zay ny nataony 21 tamin'ny ariva efa navoakandroa le décision. Tetsekilany nisy ny andian'olona nanao fitokonana manoloana ny HCC izy ireo izay nilaza fa tsy mila olona mpamadika tanindrazana amin'ny fitondrana firenena. Namafisiny izy ireo fa tokony mbola hisy aza ny kandida hafa tokony ahilika. Mbola misy zany aloha fahitanay azy hoe fa voara ireo fa tokony mba ampiarina ny lalàna raha ohatra ka zay le lalàna. Andrasana araka izany ny valiteny avy amin'ny HCC manoloana ireo fitakiana samy hafa ireo.
Izany kely anaty dokam-barotra isika ary verina eto rehefa avy eo. Mbola eo amsehatry ny politika hatrany tsy voatery hiala amin'ny toerany ny filohan'ny anteny miaram-pirenena raha nambaran'ny filoha lefitry ny Sony androany. Takina amin'ny kosa nefa ny fangatahana fiatoana amin'ny asa ny mandritra ny fotoana voafaritra raha ny fanazavana hatrany ny andindiny izay entiny Rina Andriamalala Stefan Rakotomalala. Tsy toy ny filoham-pirenena mazava ny voalazan'ny Sony tsy voatery miara amin'ny toerana sy andraikitra misy azy ny filohan'ny anteny miaram-pirenena na dia hirotsaka ho kandida filoham-pirenena aza. Araka ny voalazan'ny lalàna velona eto Madagasikara dia tokony hametraka taratasy fialan-tsasatra amin'ny asa mandritra ny fotoana voafaritra fotsiny izy. Ny mpiasa-panjakana dia mametraka ataoko hoe fahazon-dalana tsy hiasa autorisation spéciale d'absence raha ohatra ka ilatsaka amin'ny fifidianana. Raha izay lalàna izay zany dia tsy voatery ametra-pialana ny filohan'ny anteny miaram-pirenena raha ilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana. Nambaran'ny filoha lefitry ny voamera maleo tena misahana amin'ny fifidianana ihany koa fa vola mitedina 4.50 lavitrisa ariary ny vola ampiasaina amin'izany, 5.40 lavitrisa dolara kosa ny vola avy amin'ireo mpiara-miombonantoka mivondrona ao anatin'ny SACEM. Ray faingoroa tapitrisa dolara amerikanina amin'io sisa no mbola ho tadiavana. Efa ao zany ny 3.40 tapitrisa dolara amerikanina. Marina fa ny 13 ny volana septambra izao no anatanterana ny fivoriam-ben'ny Sony ary ametrahana ireo mpikambana vaovao izay solitena avy amin'ny kandida. Manomboka eo tafakatra 5.70 ny mpikambana Sony hiantoka ny fangararany ny fifidianana fa 7 ny volana novambra. Fa eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany kosa. Mandidina ny 50 miliara ariary isa-taona ny total bid ny arenan-kibotany nandritra ny taom-piasana 5.40 8.40 ho an'ny Madagasikara araka ny tatitra arabola nataon'ny ATA androany. Tsara ny vokatra na dia misy any aza ireo lesoka mila fanarenana eo amin'ity sehatrasa iray ity. Fenoaja Ariane Dolph Rakotiniany. Tsara ny vokatra ho an'ny Madagasikara nandritra ny taom-piasana 5.40 8.40 ho an'ny asa fitrandrahana arenan-kibon'ny tany na dia nahitana fienana aza izany. Manodidina ny 50 miliara isan-taona. Antony fienana io raha ny fanazavana ny fidinan'ny sandam-bokatra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hatramin'ny sin'ny fanaovana tatitra toy izao dia nijanona teo amin'ny fampitahana ireo vola miditra amin'ny fanjakana sy amin'ireo orinasa misehatra eo amin'ny asa fitrandrahana arenan-kibon'ny tany ny tatitra nataon'ny EITI. Nisy ny fanavaozana tamin'ity taona ity. Fa zao kosa dia efa misy an'ilay antsika hoe information contextuelle izay ahafahana zany mahafantatra bebe kokoa ny toetra ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany amin'ny akapobeany. Hita ohatra zao hoe ohatrany ahoana ny fivoaran'ny momba ny volamena zany ny fanondranana ny volamena eto Madagasikara ary ohatr'izay ihany koa momba n'ilay lazaintsika hoe propriétaire réel na hoe ireo tena olona zany izay tompon'ireo orinasa miasa sy mitrandraka eto Madagasikara. Misy amin'ireo orinasa misehatra eo amin'izany asa fitrandrahana izany anefa no marisarisa amin'ny fanaovana tatitra eny anivon'ny EITI. Ny isian'ny fangaharahana nefa no antony anaovana ny tatitra raha nambanan'ny minisitry ny arenan-kibon'ny tany sy ny solika. Ny fitondram-panjakana ministeran'ny arenan-kibon'ny tany sy ny solika dia anao izay rehetrarehetra aporosiana ny olona andray andraikitra satria rehefa le hoe tafapetraka tsara ny transparence sy ny bonne gouvernance notamment hoe inona ny zavatra ataon'ny fanjakana amin'ny vola izay tafiditra amin'io secteur io reny no mahatonga ny olona tsy misalasala tonga miasa ty amintsika sy manao ilay asa fitrandrahana ka ilaina zany io mba hazahoana n'ilay hoe confiance ny ireo na ny bailleur zany na ireo izay afaka hiara-iasa à Madagasikara. Ny malagasy tsy vaky volo no tsinjovina ao anatin'izany rehetra izany. Ireo vola azo tamin'ny arenan-kibon'ny tany dia entina anampiana ny vahoaka raha ny fanazavana entiny hatrany. Roa volana lasa zay tany Toamasina no natao voalohany
ny ina moa zany ny fanomezana amin'ny vonobaoka ity zara-pahefana ny commune izay misy ny fitrandrahana ny kel amin'ny ataony Ambatovy vola tonga dia mety efa any amin'ny vahoaka 50 milliards d'ariary no dividendy no nitenen'ny filoham-pirenena tamin'iny mazava ho azy zany fa tena manomboka zao vao tena manomboka hita miatraika aty amin'ny vahoaka aty amin'ny firenena ny anan'ny fananatsika n'ilay arena akibon'ny tany. Miomana sahady amin'ny fanaovana ny tatitra mandritra ny taom-piasana 17 ny EITI amin'izao ka ho itao ny fanampanazavana mahakasika ireo orinasa mpitrandraka izay ananan'ny fanjakana fampiasam-bola. Izay no mahakasika ny fansehatry ny fahasalamana indray. Tena fitopolo-isanjato ny mponina aty Afrika no mbola manaraka sy manao ny fitsaboana nentim-paharazana isan'izany isika eto Madagasikara misa 420 ireo fikambanana ivondronan'ireo malagasy mpitsabo nentim-paharazana mahasitrana ny aretina rehetra izy ireny ary tsy mifanohitra velively amin'ny fivavahana raha araka ny nambaran'ny mpitsabo nentim-paharazana teny Alasora izay nitafa ihany koa tamin'ny Andrialaina Andriamasy Dolphe Rakotsinel. Tsy mifanohitra amin'ny fivavahana ny fitsaboana nentim-paharazana raha araka nambarany ity mpitsabo nentim-paharazana iray ity nandritra ny fankalazana ny andro afrikanina ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana teny Alasora androany. Tokony ifanampy sy ifanindran-dalana azy izany. Toerin'ireo mpitsabo nentim-paharazana ihany koa ny fanasoketana azy ireo mpamosavy sy mahatonga ny olona iray ho adala. Vao miara manafaka izany rehetra zany mitsabo andreny adala reny zay amin'ny resaka ara-tsaina satria be dia be zany ny zavatra mahatonga ny adalana reny famosaviana zany tsy voararan'ny lalàna ao aminay anatin'ny mpitsabo nentim-paharazana zany ary tena voasazy mihitsy ary alàna tsy mpitsabo nentim-paharazana zay olona manao an'izany zavatra hafahafa zany. Mitsabo amin'ny alalan'ny ohatra sy ireo zava-maniry izay zava-boarin'Andriamanitra ireo mpitsabo nentim-paharazana ireo ary sitrany avokoa ny karazana rehetina rehetra. Toy ny fanafody rehetra nefa dia misy fatrany sy fetrany izany. Tena tsy azo atao mihitsy manao dokotera tena fa tsy maintsy manatona ny mpitsabo toy ny mpitsabo moderna ihany io. Ny mpitsabo nentim-paharazana dia toy ny mpitsabo moderna ihany satria mpitsabo nentim-paharazana mahafantatra ny fatrany zavatra atao hitsaboana. Dia tokony izany hoe tsy hanao an'izay hoe araka ny tenin'ny président teo hoe nentim-pahazarana tsy mety le nentim-pahazarana fa nentim-paharazana tsy mbola misy tsinony hatramin'izao. Mahasitrana ny aretina rehetra ny fitsaboana nentim-paharazana malagasy. Ara-tantara fahiny tsy mbola tonga fitsaboana siantifika teto amintsika dia nena tamin'ny fitsaboana nentim-paharazana malagasy. Mbola be mpanantona sy be mpanaraka izy ireny hatramin'izao. Dia amin'ny 70% ny vahoaka afrikana no mbola manaraka ny fitsaboana nentim-paharazana izay nahatonga ny fanokanana andro ho amin'izany ka teny Alasora no nankalazana izany ho an'ny teto Madagasikara. Fa eo amin'ny sehatry ny trangam-piarahamonina kosa indray niakatra an-tanàna ny dahalo tao Maiva-tanàna tanàna iray atao hoe Ankadirano no lasibatra tamin'ny izany. Lasan'izy ireo ny omby misa 40 niaraka tamin'ny volamena izay tahirin'ireo mponina jama iray no voatifitra intelo tamin'ny vatany rehefa nifanehitra tamin'izy ireo tsy nifandanja ny hery satria dia nirongobasy avokoa ireo jiolany sasivy raha toka antsibe sy hazo no nampiasan'ireo jama ho arantsika avy hatrany ary ny anjindiny izay. Niakatra an-tanàna indray ireo dahalo tao Maiva-tanàna faritra Betsiboka lasa ny omby sy ny volamena jama iray no naratra voatifitra tifitra basy intelo be izao no nahavoy io jama io naratra mafy ka voaterina ampiakarina taty Mahajanga ny alatsinainy lasa teo no niseho itrango io tamina tanàna iray atao hoe Ankadirano faritra andrefany Maiva-tanàna no misy azy. Asiny foatalata raha riban'ny aloha asiny foatalata zany dia iaho za mipetrapetraka andragno amin'olo aminay eo dia nisy olo ny telefony namako hoe namako mpiray miasa aminazy zany satria mpiamby dahalo gn'asa tazama dia nisy ny telefony namako hoe nareo anga mahety raha tavo fa misy gaona nandala agny maromaro eno dia lasa koa za nampilazan'io namako
avindreo zany avla tagna nilazilazako tenio indreo de iay za mipetrapetraky mihinamihina sigara eo zalahy namako any bonanga zay tokony ho asa io de tonga izany de avy indreo amosy raha anday ininina de fa mesa fosiny indesiko de avy zany indreo pri safilindreo latasimo de za zalahy avy dahalo tonga andiana dahalo miisa 7 landro ny basy no niaraniditra tao amin'io tanàna io nateo aza nefa izangy nandroso ny fanendra tamin'izy ireo ireo jamany andry tanàna antsy be sy azo no mba fitaovam-piadiana teny aminy de nirosy za na niady nirosa niady tamindreo de nifamango de basy nindesindreo eny hazo eny tifitry ana tamindreo lefatry da rinisandreo tifitry ka da ity avao ity reto aby avao da risandreo tifitra da io voalohany io amekihikihiko da mbola misy bala raiky ao zay de izy io zao de nagnaraky da tetiko de tamy fagnitelindreo ny tifitra aho zasy de fa ity avao ity ame tomboko ty de faranaho za sy nahavagny niady tamindreo sony sy nahavalady indreo sona de voa zalahy agnosy gao namako de farany moa gao namako de sy niady indreo rehefa nahitanaho hoe voa aho de lasa indreo zany ala de faranaho zany andadada niditra tragno ame tragno namako ao zay nidirako tamin'io fotoana nandosirana jama io indrindra no nandraofan'ireo dahalo ny omby atao an-tanàna miisa 9 no lasa niaraka tamin'ny volamena izay mba tahirin'ireo mponina raim-pianakaviana iray ihany koa no nentin'izy ireo nanaraka azy voadarika atao amin'ny atokany no mbola novelesina vodibasy ihany koa sangy efa naverin'izy ireo tao an-tanàna ihany ny ampitson'io mangabe akadrano toerany sivy dahalo sivy indreo de indreo neny nday ray aman-dreny raiky ray aman-dreny io vakapandreo mihatokato de vavidongindreo vodibasa miraha tato de naverindreo ozy ohatraohatran'izao fa nivoregnan'la maly sarety no nitondrana ireo naratra namonjy tanàna ho tsaboina tao mangabe niala avy tany ankadrano ilay voatifitra intelo tamin'ny vatany kosa voatery nalefa namonjy fandridina ty Mahajanga ary mbola tsaboina ao amin'ny hôpital loterianina Mahajanga amin'izao fotoana izao satria mbola misy balatavela ao amin'ny vatany sy ny tongony efa manao ny fanadidina rehetra amin'izao fotoana izao ireo mpitandro ny filamina any antoerana andrasana ny vokany izay no mahakasika an'iny fa jiolanikasana tanteraka fanafihana tao Tomasina no saron'ny mpitandron'ny filaminana tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny basy sy ny moto iray ao anaty fanadihadiana tanteraka ny eo anivon'ny polisy pirenena amin'izao fotoana nikasika ny nahazony ireto olona ireto ireo basy ireo fa atao ihany koa izao hetsika izao isoroana ireo trangana fanakorontanana mety hiseho mandritra ny fifidianana raha ity fanadihadiana nataony Rodin nomenjana ary ity jiolahy miisa 7 mianadahy no saron'ny mpitandron'ny filaminana teto Tomasina farany herinandro lasa teo sarina niaraka tamin'izy ireo ny basy Kalaknikova iray niaraka tamin'ny balafolo sy ny tramombaladimy nisy ihany koa ny PA 765 iray sy revolver iray fitaovam-piadiana nokasana hoentina anatanterahana fanafiana teny amin'ny fatra Analakninina ireto sarina ireto dia ity hetsika ty ma zany tiako marina aminareo fa tafiditra indrindra amin'ny hetsika izay taon'ny ministèren'ny filaminam-bahoaka amin'ny fampandriana fahalemina ny tanàna izay ataony amin'ny teny hoe opération décharme zany mitony hetsika fampandriana fahalemana eto amin'ny renivohitra ny faritra Atsinanana ity hetsika ity dia natao ihany koa amin'izao akatoko ny fifidianana izao isoroana ireo mety tsy fandriam-pahalemana sy isoroana ihany koa ny fikorontanana natranga fanakorontanana mety iseho raha ny fanazavahana trano dia ity hetsika ty ihany koa ma zany natao indrindrandrindra amin'ny ankatoko ny fifidianana antsika zao dia mba isoroana ny mety palemana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana satria hiatrika didimasina tsika toato zany dia tsy maintsy atao zay fametrahana fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana mbola mitony fanadihadiana ankehitriny amin'ny ahafantarana ny tena ny avin'ireto basy ireto
izay rano fantatra dia natao an'ny mpitandro filaminana irery any indrindra ilay Kalaknikov. Fa iverina any Mahajanga isika satria dia mbola misy ihany koa ny fanampim-baovao trateaka ireo polisy-pirenena tao Mahajanga omaly iray tamin'ireo jiolahy namonona faty olona roa nandritra ilay fanafiana amin'ny tampiadina tao Ambalavola ny zoma 20 aogositra lasa teo. Roky na idadafara no afantarany maro azy, mbola karoina kosa ny namany telahy hafa izay mbola miriaria ano any miaraka ilay basy izay hanentin'izy ireo ihany koa nanatanteraka izay fanafiana izay. Fa anivelany kosa indray misedra olana goavana arabola i Argentine amin'izao fotoana nandritra ny fanambarana tamin'ny fahitalavitra any an-toerana no nanaovan'ny filoha argentin antsovonjy tamin'ny FMI angatahan'izy ireo ny amoana mialohan'ny fotoana voatondro ny famatsim-bola 3.7 miliara euro iantoana ny fiodinan'ny toebola voafaritra ho ampiasaina amin'ny taona ho avy midina ambany dia ambany ny sandan'ny pesos ao Argentine. Nandritra ny fampitana vantana ny fanambarana nataony tamin'ny fahitalavitra no nanaovan'ny Mauricio Macri antsovonjy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI verevitra ny filoha argentin satria mihisatra ny toe-karena ao Argentine amin'izao fotoana latsaka ambany dia ambany ary very 2.7 isanjato ny tany sandam-bola peso nanomboka ny volana janoary teo vaolana farany ho azy ny fangatana ny famoana mialohan'ny fotoana. Ny famatsim-bola manodidina ny 50 tapitrisa $, vita fifanarana tamin'ny volana jiona teo tamin'ny FMI. Taorian'ny fifampiresana dia fantatra ary fambola nidinika izay fangatana izay ny FMI ary tady ny fomba hanamafisana ny fanabriana arabola ho an'ny Argentine. Manahany firopahy toe-karena any an-toerana fa tsy havaolana manoloana ny fitotonga ny toe-karena Argentin ny fanafainganana izay fandrotsahan'ny FMI famatsim-bola izay ary vao mainka aza mety hangeja ny fiodin'ny toe-karena amin'ny taona 2024 satria betsaka amin'ireo mpampiasa vola no tsy atokitsony ny fitondram-panjakana darian'ny Mauricio Macri. Hotakalo ny fanampiana avy amin'ny FMI dia nilaza ho hampiatra ny politika ny fitsitsina toy izay efa natao tamin'ny taona 2020 izy ireo. Betsaka ireo midina andalambe ao Argentine amin'izao fotoana manolotra izay politika ny fitsitsina izay. Il est prévu à 2,7% en 2018. Fa manameloka ny fihetsika ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny hery tendry ankavanana ao Allemagne ny vondron'ny firenena mikambana. Ireo mpanao fihetsiketsehana ao Chemnitz izay tsy mitsahatra ny manao antsoavo amin'ny fandroana ireo vahiny handao tanteraka any Allemagne. Nafatrany ny fitakiana ataondreo vondron'olona mankala vahiny ao Chemnitz ao Allemagne isan'ireo tsy nitazapotsiny ny zava-misy tahaka ireo firenena hafa ao Eropa ny vondron'ny firenena mikambana. Matohina izay no namitiana ny komisary ambon'ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona taorian'ny fiparitahan'ireo rakitsary maneho ny fihetsika ireo teratany Allemandy mankaly ireo vahiny amin'ny tanin'izy ireo. Tokony anameloka izao fihetsika izao avokoa ireo firenena rehetra aty Eropa izay no vitsy anisa amin'ireo mpitondra ny feon'ny vahoaka ao anatin'ny ONU no miteny izany iverina anefa fa tsy ho ampy izany. Io no ampahany tamin'ny fanambarany izay komisary ambon'ny ONU mikasika ny zon'olombelona izay. Nialady lasa teo no nanomboka ny fidinana andalambe tao Chemnitz mbola manodidina 7 avy tamin'ny tendro ankavanana sy mankala tanteraka ireo silamo any an-toerana no nandray anjara tamin'izany. Antony fitokoana nataon'izy ireo ny tsy fanekena ny fahafatesana teratany Allemandy iray ny farany herinandro teo. Efa nisy ny fisamborona taorian'izay ka olona roa no nahiny teratany Siriana ny iray ary Irakiana ilay faharoa. Noho ny fahamaroan'ireo mpanao fihetsiketsehana dia nilaza ho tsy ampy izy ireo mpitandro ny filaminana izy ireo izay manany mety sy ny foaram-pefy. Efa nanameloka tanteraka ny hetsika tao Chemnitz ihany koa ny chancelière allemande Angela Merkel izy izay nilaza fa tsy mifanaraka velively amin'ny fipetrahan'ny tany-tandalana ny fanaovana hazalambo faobe sy ny fankalana izay abaribarin'izy ireo eny andalambe.
izay no manakatona ny pejy actu tamin'ny ity takariva ity ny narantsika tao anatin'ny ilay une dia ny akony ny ambangivango amin'ny akony dia ny flota ao Maroantsetra ny district ny Maroantsetra izay nahazo sekoly vaovao CEG ary CEG ao Soanerana fantatra fa 70 amin'ireo CEG ireo no aparitaka sy hoaorona ao amin'ny district ny Maroantsetra eo ihany koa ny fanolorana ny Cisco ary ny lalana mirefy efatra kilometatra mamakivaky ny tanàna ny Maroantsetra. Zao artsika dia hiditra ao anatin'ny tapany faharoa ireto ny ambangivango amin'izany. Tantarana renim-pianakaviana mpanjaitra iray antsoina hoe Lina no entina aminao anatin'ny portrait. Ny hevitry ny teny malagasy hoe hamatra no entina ihany koa anatin'ny oyanao andao jerena ao anatin'ny tapany faharoa hoe misy mahalala ve ny dikan'izay teny izay. Zanam-pandarana hoarahana ihany koa ny insolite satria dia misy ihany koa ny famontsanana zava-bita tsara indrindra nataona lehilahy 420 taona ny lomano izy ary dia nofatorana ny tongony sy ny tanany ary dia natao tanatina lasaka ihany koa izy. Ireo no arahanao anatin'ny tapany faharoa dokam-barotra vitsy no isetona ary dia miverina eto indray isika ao anatin'izay.